Toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay azonan'i Kristy Jesosy aho. Filipiana 4:12. Raha te handresy isika dia tsy maintsy mitoetra amin'i Kristy. Tsarovy fa tafasaraka amin'ny tompo isika rehefa latsaka ao anatin'ny fisalasalana na tsy finoana. Noho izany dia ampirisihana isika ilaza teny mampahery ary tenim-pinoana. Mety hiteny isika manao hoe malemy satria voataona ny fakam-panahy, na malemy ny vavaka ataoko, na marefo ny finoako, kanefa mikatsaka hanatratra ny fahatanterahany toetra amin'i Kristy isika. Hiteny manao hoe nanota aho nefa tiako Jesosy. Imbetsaka aho ny lavo nefa mbola nanatsotra ny tanany hamonjy ahy ny tompo. Midingana dia izao. Lazaiko taminy avokoa ny fahadisoako rehetra. Faharoa, niaiky tamin'ny mpanim-panenenana sy tamina alahelo aho ny amin'ny tsy namezako voninahitra an'Andriamanitra. Nijery ny hazo-fijaliana aho dia nisentona hoe izao rehetra izao dia ny aretany no ny amiko. Naseho fanahy-masina aho fa ny tsy fahaizako mankaisa no anisan'ny fahadisoako. Koa ankehitriny dia izao ny zavatra mahafinaritra. Efa namelana fahotako ilay tsy nanana ota. Ny antso ahy izy ho amin'ny fiainana ambonimbony kokoa sy mendrika kokoa, ary ankehitriny dia hiezaka ny hanatratra izay eo alohako. Ny tsiambaratelo, ny fanetren-tena. Ny fanetren-tena no nitondra voa sy namen'ny fanahiko hatsapana ny fitiavan'Andriamanitra. Ilaza isika nao hoe tsy very maina ny fiasan'ny fan'Andriamanitra ao amintsika satria nandroso izy, nampitombony hatrany izany ary nanjaka teo amin'ny fiainana ny fitiavan'Andriamanitra satria noraisiny avokoa ny afatra nomena azy. Raha fitinana dia izao, nidingana tsirairay dia niakarina teo amin'ny tohatry ny fitomboana kokoa ka nanomana ho amin'ny fahamendrena kokoa izany. Ankehitriny dia namirapiratra tamintsika ny fitiavan'Andriamanitra satria tsy nitady ny ala sasatra fa nikaroka hatrany mandraka hariva hanatratra ny fahamendren'i Kristy sy ny fahamarinany isika. Zao ary ny afatra dia hoe miezà hanatratra ny marika, ahazoana hanatratra ny tanjona, ahazoana ny lokany fiantsoana avy any ambony hivavaka isika. Tompo, eo amin'ny fiainana tokoa dia matetika no alaim-panahy izay ny hanalavitra anao. Saotrany amin'ny teninao fa tsy handresy izahay raha manalavitra anao, koa sotomy eo akaikinao ny tsirairay avy. Akekezo ny fanahinay mba hahafahanay manatratra ireny tanjona sy ny loka izay homaninao anay ireny. Amporisy mandrakariva izahay no dingana hitombo hatrany, dingana hiakatra hatrany mba ahafahany voninahitra hamirapiratra eo amin'ny fiainanay. Koa tayo manokana ny mpanaraka izao fandaharana izao mba hanao izany fanandramana sarobidy izany ka ahatsapa fa tsara ny miaraka aminao ary ho manao sahady ny fandresena eo amin'ny loka sarobidy ho an'izy ireo tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.